ity no ampasinantegniny toeragna agnatanterahany fanjakana zafiny fotsy ito Ankarabe ny fisaigna ara-pombandrazagna zay fomba amampanao ny ainga tagny miandry vazo ho an'ny fanjakana zafiny mena. Agnatin'ny fanjavany Aogositra aorian'ny volana Sakave no agnatanterahana izany ary ny ampanjaka isa tsy miaro fahatelo mpanjakany Ankarabe no mitarika izany ankehitriny. Manana ny asiny sy mahazava-dehibe azy eo amin'ny foko antakarana ity fomba ity. Beni fat vinde fat Ankarabe ty fa eto mamitagna ny fomba hoe kambaty matao-davy na metraka ty eto fangatagna ny tsara sy olo hoe misy troba fo izy ka fa razan'olo midesy ny fanjakana teto Ankara teto tony tany eo koa nametraka ny fanjakana nagnano orim-bato zegny noho ny fanjakana drafiny fotsy ny vary agnaty rano nagnano ny didy nagnano orim-bato hoe fahasarovagna loso sady fangatahagna ny tsara na ny mpangataka anondro voninahitra ny fomban-draza angatika ny tsara agnano sakafara mahazo beka forokariana eto zegny ny antony hoe ampasinantegny fanjakana tsy miaro fahatelo ty na tanteraka ny fitiavan'ny vahoaka iroborobo ny fomba teto ny fisaigna tsy maintsy misy fofa tamin'ny fotoana tatato eky ny iroborobo ny vahoaka na vody fanjakana manjaka eto na tanteraka zegny eto ampasinantegny. Ny Ankarabe tsy magnavaka ny ankaragna sisy rafy eran-tany nde andafy nde Mayotte nde France nde Sainte-Marie nde Fort-Dauphin ndraiky Madagasikara zay segny roitagna tsanavana voatondo fangatagna ny vahoaka eran-tany indrindra ny fanjakana eto le fanjakana republique mana eto malangatagna fo no tsaratsara ny fanjakana voyady. Ny kamisy folakandra no mamindra ny ampanjaka hotrogn'ireo manantany rangahy rangitry ireo mpitondra fanjakana maefa aty agnivon'ny faritra ary ireo vahoaka maro tsy tambo isaigny. Eto amin'ny fokotany Antegny 7 kilometatra miala ny renivohitry ny distrikany Ambilobe no mitambesatra ny ampanjaka. Maneho ny famindrana izy avy eo aorian'ny Ventikabaro ataon'ny manantany tompona andraikitra eto an-toerana dia manohy ny famindrana izy hihazo any ampasinantegniny zay ivo ny hetsika. Mandritra ny 3 andra dia ambom-pionan'ny Ankarabe ny eto ampasinantegniny. Maro ireo karazana fomba ara-drazana atao mandritra izany toy ny lamalama ravahin'ny antsavakodrazana isan-karazany amin'ny endrika maro samihafa, ao koa ny fanasana olo ny tafanota fady sy fanasana olona voaloto noho ny antony maro tsy voatanisa izay samy tanterahina amin'ny alalan'ny razan'olo. Ndre misy raha laligny be misy raha tsy kinianao tafataonao misy raha tsy vonao fonao fa tafandalo aminao ke zegny hoe tasy anao tsy to lambanao maloto fa izy ka fa voa raha mahisy tasy izy maloto izy voatasy de angalagna razan'olo ny manazy izy namany ol-javely fanasagna beka madio miseky ranomasina anao miseky am'le karazagna razan'olo mampiseky antena zay ny antony. Tsy olo jiaby zay afaka mampiseky razan'olo. Ohatra ataontsika io amin'ny maha-olombelogno ty zany zanakany lahy zanakany vavy afre dady aby io efatra mianadahy io petraka Ambilobe eran'ny Madagasikara io tsisy olo afaka magnano zegny tsy ireo efatra mianadahy.
Fa ny andro zao makosa dia andra faharoe izay kiahiny andra natongavana Ankarabe eto Ambasinanteniny no agnanaovana ny joro fangatapitahiny eto amin'ny Vatomasina dia amin'ny fotoana ny rano sorogno na rano miakatra. Vita ny joro dia miseky ny ampanjaka sy ireo manantany ary rangahy. Rehefa mipody an-tanety ny ampanjaka arahin'ny mpagnotrona azy dia vao afaka miroso amin'ny fisehagna ny Ankarabe tsy agnavahagna fo. Ny ankabeazan'ireo avy miseky eto dia mitondra rano amina tavoahangy fotsy indesigny mody amin'ny toeram-piaviagna avy miaraka amin'ny ravindeny izay nalaigny taty an-toerana ihany. Mariny fa tsy azo atao agnaty plastika ny tavoahangy asiagnany rano avy ety fa mila tavoahangy mafy tantera-pahazavagna. Angatagny izy io indesina amindreo matoe an-tanàna Tsinafika, indesina amin'ny zaza madinika an-tanàna Tsilovy ampisaigny izy igny mba ho tsaratsara ny vatagna na navy taty na tsy navy taty no tsaratsara zegny niataka atao aminany na mandraha hoe loha rano isegna sady angatagna tsara avy an-tanàna avy entikabary nita an-tanàna tikile nandeha mba mandeha angataka tsiodrano fo izy ndray tsy tany. Sabotsy ny andra fahatelo na atongavagna ty Ampasinanteniny indray no agnanaovagna ny fisehagna ampagnindroeny sy ho an'ireo izay mbola tsy navita ny fisehagna tamin'ny zoma noho ny antony maro. Mameno tanteraka ny telo andra ifagnerasiragna eto Ampasinanteniny ny kolotsaigny tsy adigna nefa fa mitondra fidiram-bola fagnampy no an'ireo mpanjono mipetraka magnodidiny ny Ampasy ny filan'ireo olona tonga eto. Tegna misy avantage be izy aminay. Vatolokony amin'ny fotoagna vahiny tseliky avy afa, amin'ny fotoagna vahiny avy misy fivoarana be zegny zay ary malakilany be zegny le fivarotanay laoko eto amin'ny tanàna Ampasinanteniny ity satria efa tsy sahirana zegny zay amin'ny resaka fikarakarana vola amin'ny fivangana kahieny zaza zegny resaka droit amin'ny fampidirana tsaiky mianatra zegny. Le fisian'ny toerana masina aminay ity zegny hita marigny zegny tsara avoakojakoja voakarakara amin'ny resaka hoe fiaragna zegny. Le alanay zegny izy koa tsy voakarakara manjary tsisy vokatra zegny amin'ny atialanay. Le halanay zegny voakarakaranay, voatsinjonay ary zo zegny mitondra zavatra maro zegny agnatin'ny ala. Drakatra, makamba, laoko, raha jiaby zegny misy eo. Ke zo zegny koa tsy voakojakojanay regny manjary tsisy vokatra zahay. Isan'ny isoranay zegny le mitondra le tanàna ty ampanjaka. Izy mitondra tanàna ty nagnasigny tanàna ty ary anisany mahafaly be zay zegny le vokatsoa ny asa nataony amin'ny fagnasignany le tanàna ty ary tegna tsara be. Varotro maro ihany koa no mandeha mandritra ny fotoagna jiaby zegny ary samy amin'ny karazany avy. Ohatra vola vy io zay andesy mandeha mijoro agny, fôty vola raviny zegny tsy mandeha mijoro, tsy andesy mijoro amin'ny ranomasina. Avy eo tavoahangy ty amindraiky zegny agnasiagna rano andesy mandeha hodany tanàna kofa boka miseky agny. Amin'ny dimapolo karaty zay mandafa 500 araiky. Amin'ny 100 francs ty zay mandafa amin'ny 5000 araiky. Fôty zay lafolafo angaragna ty amindraiky. Dia Bakadoa. Rangorango tamin'ny 2015-16 teo zay fatany mandeha ty foky. Manomboko mivelatra amin'ny sehatra hafa ihany koa ty etsika ity toy ny fampiroboroboana ny fizahantany na ho an'ny teratany malagasy zany na ho an'ireo vahiny. Rehefa olo zay mandeha mitsidika Madagasikara tsy voatery mizaly zavaboary io fa atafitrika agnatiny koa zay ny kolotsaina io na resaka sakafo io na fomba mampanao ka niany mahandra maventy ho antsika ty amin'ny sakalava zafofotsy ty amin'ny fahatratakarana ka zay zay natonga zay mba mitondra reo koa zay mitsidika ty ary mahalianareo zegny ny zavatra misy akotra.
Alors clairement on voit que la culture a un aspect très fondamental à tout le peuple, ce qui est très intéressant. Je trouve que dans pas mal d'autres endroits on perd un petit peu cela, dans d'autres pays. Et justement je trouve que c'est très intéressant de voir le côté conservateur qu'a eu ce pays de leurs ancêtres et de maintenir des traditions. Et je trouve que c'est très bien. Je dirais qu'il faut venir avec l'esprit très ouvert, parce que c'est clair c'est très différent de chez nous et de comment c'est chez nous. Mais il faut aussi admirer la conservation qu'il y a. On a justement beaucoup perdu en fait du côté européen en tout cas pour ma partie. Et du coup j'admire vraiment cela de la Madagascar. Koa ivy nyary dia isan'ny varavaram-pitahiana ho an'ny fanambinana sy fahombiazana ara-piainana ny fahavitany ity fisaigna ara-pambandrazana ity. Koa maro no olo resy lahatra amin'izany ka sahy mijoro vavolombelona. Ny firenena tsy manana kolotsainy mitovy firenena tsy manana saim-pirenena, mitovy firenena tsy manana tany ary mitovy firenena tsy manana koa miram-pirenena. Ka zao zegny mampiavaka atsika zegny izy ao fomba ataontsika zao ary isorana mbola misy vazaha koa zegny makatia ny fombatsika mitovy amintsika tompony ka tokony tanatsika io zegny izy tokony ampandrosoantsika azy. Raha tsy magnaja mifototra dia tsy ho hita aiza ny farany. Anisan'ny mandroso ireo firenena aziatiky manaja ny fomban-drazana nefa anisan'ny firenena mandroso. Ka eto zany tiako mariany masina ny tanindrazana ho izy atsika. Mamasina ny tanindrazana dia fagnajana no tanomasina ny Madagasikara. Oka atsika hiala amin'ny tsikorakora izay ataontsika eto a Madagasikara fa avy amin'io no mahota ny firenena ny tanindrazana masina antsika ty ota raha mbola mijanona amin'ny tsikorakora atsika eto Madagasikara. Ka mba hampandroso atsika hialagna ny tsikorakora ajanga amin'ny fomban-drazana ary samy mitady an'izay fototra ny orenany dia iroborobo ary amoavoa malagasy manontolo. Ary izay raha teo koa no tanjona nokendregny tamin'ny fampivolarana azy ity ho an'ny olona rehetra raha olombitsy no nisitraka zany tagny aloha. Faly zao mety avao fa maro. Aloha mety olo folo, olo tsiota kamarady mandeha. Fa miaendry le olo, metia fomba enti-parazana le olo, moretagny le olo, sitrana ny vahoaka. Azahoandreo fahasalamana zo, azahoandreo atsaragna izy io, azahoandreo ariagna, io fagnadiovagna na fisaigna hoe zay aty. Zegny mahamaro le olo. Isak'olo teo vantagna, isak'olo teo salama tsara. Faly zao, ravoravo zao. Tsy mahagaga raha vahoaka tsy tambosaigny ary no mitanjozotra mankaty an-toeragna rehefa fotoam-pisaigna tahaka izao.